Amin'ny fifahiny indray no androsoana tontokatrantsika ny amin'ny teny ity fampianarana larana fafily moa zany rasokely mivoarina ny akanjo fa ho avy any visy mangatsika be any larana fafily moa fasivy ambin'ny folo larana fasivy ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity ndraintsika aloha iariva afaka metraka ny teny rehetra ho voninahitra ny Tadamariava sy ho voninahitra ny Ahosoa. Ny lohateny fampianarana moa dia hoe Jesosy na Jesoa mpiara-miasa amin'ny devoly zany mba tonga saina ka tena mba ianao tonga saina mihitsy fa tonga ely ahy teny marina aminao. Ataontsika aloha iariva afaka aloha. Sotra betsaka Dada malala Yahova fa ianao ny tompony teny avy any aminao ny soratra masina izay nomenao an'ireo jiosy ireo tamin'ny alalan'i Abrahama izay nofidinao. Tao ianao no nampiseho ny mombanao, nampahafantatra ny mombanao, saingy nataon'ny Israelianina tsinitsiny ianao. Tafasaraka tamin'io firenena io ianao ary nokapohanao zany firenena zany. Mandrak'androany izy tena sahirana amin'ny ataony. Tonga nefa ny fotoana nampafantarinao indray ny marina tamin'ny alalan'ny Elia mba hiverenan'ny olona ho any aminao ary hiverenanao ihany koa ho any amin'ilay olombelona izay noharianao ka nomeno ny fanahinao avy any aminao mba ho velona izy. Fa na hovonjena ny anton'izao fampianarana izao ary fanahongotana ny ampelatana ny devoly Satana sy ny miaramila ny rehetrarehetra ary tonga elianao an'izany fanatanterahana an'izany baiko avy any aminao zany Dada Yahova, hanongitra ny ampelantanan'izy rehetrarehetra ireny ho averina ho any aminao dia izay rehetra voafidy sady voalahatra ho any aminao Dada malala Yahova. Efa mandeha ny teny ary tsy ho ajanona mihitsy ny teny mba hanampatanteraka ny sitraponao amin'izay tena anaovana azy. Voninahitra ho anao irery ihany Dada malala Yahova. Tsy maintsy vitan'ny Elia ny asany ary tena vita izy ary mbola vita indray amin'ny anaranao Yahosoa anaovan'izany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Amerina ny fiarabanantsika rehetra tokantrano larana fa 7-20 ny fampianarantsika ilainy amin'ny tiny ity manona ny hatsarany Yahosoa izay mendrika rehetra ary ny fiadaran'ny Yahosoa amin'izay rehetra mandray ny teny. Jesosy na Jesoa mpiara-miasa amin'ny devoly fa maninona no natao an'izany? Ozy tena inona ty teneninao Elia? Raha tsy miteny an'izany Elia dia miara-mandainga ohatra anareo, sanatry nefa zany. Elia zany tsy mpandainga ary sanatry amo zany, mpiteniny marina izy ary mpilaza ny hafatra ny Dada Yahova sy Yahosoa izy. Ny endro mahita ny loza ka mery ny adala mandrosoka avao, anjahanareo mba tonga saina. Fa naporofona fa mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy na Jesoa anao io. Nampanotanao foana io hatramin'izay. Tsy azonao lavina zany. Sonay teny hoe tsisy azanona nga mbola mandainga fanimpiry indray ianao zany amin'indray. Iza no tsy nilaza fa mpanotra daholo izay niaraka tamin'i Jesosy na Jesoa. Ny mpitondra fivavahana tao aminareo ny lehibe iny aty aminay ny rakim-peo aty ny arsiva ny teny zareo fa tsy mba fomba ny Elia moa mamoaka an'ilay teny fa tsy mety aminay zany, tsy mety amin'ny Elia zany. Fa ny teny zareo tao anatin'ny fandarana mazava be. Teny izy hoe tena mpanota daholo ny olona tsisy afaka amin'izany atao hoe afahotana zany fa tsy maintsy manota, tsisy lavorary. Nefa antsika dia mafantatra fa aoko nareo ho lavorary na ho tanteraka tahaka ny fahatanteran'irainareo izay ny amin'ny lanitra lanitra. Andolo vaketsika aloha izay. Ozy ianao hoe ohatra no mitohitohy amin'ny fampianarana toy ihany ka izy koa ohatra mitohitohy fa tsy hoe mitohy fa samy manana ny azy mihitsy. Lao vaketsika aloha ny bokin'ny Matthieu toko 5 andininy 7-20 ny vaketsika aloha. Matthieu 5:48. Dia izao ny voalaza eto hoe Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo izay any amin'ny lanitra lanitra, any an-danitra zany.
any hoe mila tanteraka zany nareo zay ny tenin'ny dada iavahana satria za tanteraka de kokoa nareo tanteraka aiza zao zay misy miteny hoe aoko mpanota nareo fa maha-olombelonareo de mbola mpanota nareo a micomprendran'izany io andriamanitrinareo io fa izy no tanteraka fa ianareo tsy maintsy mpanota mba voay kely zay misy an'izay teny zay a fa tsy misy an'izany aho fa ny misy eo de hoe aoka ho tanteraka ianareo fa raha tsy zany nareo tsy mahazo makany amin'io andriamanitra tanteraka io zava-misy nefa ny 2 taona zay ny mpivavaka miaraka amin'i Jesosy na Jesoa mpiaraka amin'io andriamanitra ivavahanareo io nanomboka tamin'ny zay nivoany io anarana tsy izy io 2 taona teo zay mandraka androany milaza daholo fa mpanota nareo mpitondra fivavahana miteny hoe mpanota izy nareo mpivavaka miteny hoe mpanota izy avy any amin'iza le mpanota aloha ndao jerevantsika avy any amin'iza le mpanota satria zay niaraka tamin'ireo zany de mpanota ny loharano sotroanareo zany fahotana fa izy ny tompon'le fahotana satria zay miaraka amin'io Jesosy io de mpanota daholo izy mihitsy nge zany ny mpanota ny dikan'izany e Jesosy mpanota nge zany ny dikan'io tomponareo e tsy Jesosy mpamonjy tsy izay mihitsy fa Jesosy mpanota slogany mitsy izy mihitsy zany resaka hoe mpamonjy izy e hoy ahoana raha namonjy izy tokony tsy manota nareo fa matonareo manota tsy namonjy anareo zany izy zany mampisoloky an'io tomponareo pisoloky iny ary mpandainga ary mpamitaka dovaka itsika ny soatra masina Jaona voalohany toko 7 ianao nge tentiny e Jaona voalohany a toko 7 a andininy 9 miara mahita atsika ny tena izy Jaona voalohany toko 7 andininy 9 izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly dia manota hatramin'ny voalohany zay izy ary zay rehetra mpanota dia avy amin'ny devoly ny olona manota dia avy amin'ny devoly ary ny devoly manota dia avy any amin'ny devoly automatika ary Jesosy nampanota olona foana hatramin'izay avy any amin'izy izy dikan'izany fa zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly izy ny soatra masina avy any amin'izy izy zany mazava ny soatra masina hoe raha tsika mijery io nene izy fa zay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly ny soatra masina tsy zany namorona fa raha tsika mahita io a avy aiza io Jesosy nareo io avy aiza io Jesoa nareo io mahitsy be ny vali tenin'ny Elia avy any amin'ny devoly io satria nampanotanao nampanotanareo rehetrarehetra zany tsy mahatompony soatra masina an'io fa raha tena tompony soatra masina io a afaka ny fahotana ohatra nataon'ny Eliaza daholo zay miaraka amin'ny Yehosoa tahaka an'izao ataon'ny Yehosoa zao izy fa ny nareo mpanota daholo de jereo a le mpanota am'izay ny miaro an'le olona tsy hivoaka tao amin'ny tao zany nge masystemana devoly an'izy ary manovany devoly le olona tsy sy alo amin'le mampanota anazy mba ho atsipy any amin'ny ely miaraka aminazy mba tonga saina arovany devoly mihitsy le olona ho mpanota ohatra anazy eo foana aza mety miaino ny teniny zany Elia zany aza miaino an'izany ny Teleasy afefa Joseph zany aza miaino an'izany Ahosoa Iava zany aza miaino an'izany nareo satria zay miaino an'izany afaka ny fahotana de tsy tiany asakasaka anao na mbola hiary devoly ihany ianao na no avocat du diable foana ianao fa zay mpanota dia avy amin'ny devoly nampanotanao foana izy 2 taona avy any amin'izy izy e vakio soratra masina io fa ny devoly no manota hatramin'ny voalohany ary zay manota dia avy any amin'ny devoly avy any amin'ny devoly zany hoe ianao zany avy ao amin'ny devoly no nivoaka ny dikan'izay mazava ho azy zany fa Jesosy zany a ilay Jesoa dia avy ao amin'ny devoly izy no nivoaka mazava io soatra masina io ary tsy azo tapenana tsy azo naonaovana in'iny io soatra masina io ianao maholy ianao mangina fa tsy Andriamanitra nataonao mangina amin'izay 2 taona nampanginareo ny Andriamanitra io fa tonga Elia hitsangana andravany fahavalony io Iava io izy ianao rery ve zarery ka zarery mihitsiny teny zarery mihitsiny ary tena sahatra amin'ny fahafatesana zany Elia zany ary sady tsy manaiky hatramin'ny farany zany Elia zany sady tsisy namana tsisy nizaniza fa izy rery no mandefa an'io teny io ary izy rery no miambina an'io teny io izy rery koa no miaro an'io teny io ary izy rery no miaro ny voninahitra ny dada Iava ary izy rery no miaro ny voninahitra ny Yehosoa izy rery no miaro ny raha ny Yehosoa lasaka tony azy fijaliana ary tsy maintsy ho averiny hatramin'ny farany zany
tsy metsongotany ely am-pelantanany devoly zany rehetra sandoka nataony zany tonga ely andrava ka tsy moramora nanaovan'ireo olombelona zao fanambahinana io andriamanitra ny abrahama io rary soanareo tonga saina daholonareo tonga saina ny endry a mahitany loza dia miery fa ny adala kosa mandrosika vo dinio tsara io teny io fa izao no nisehony zanak'andriamanitra kosa nefa zay dia ny andrava ny asany devoly ny tena zanak'andriamanitra zany tahaka ny zoely atonga aminareo zao andravan'izay asana devoly zay andravan'i jesosy ary andravan'i jesoa amin'ny alalan'ny teny aloha ny voalohany indrindra ho avy ny loza ry jesosy irahako ianao ndana fao ny problema raha mavita mamahany io anao zay efa fantatra anao fa mandeha any izy any hitako amin'izay le mivavaka aminao zay hitonatonanao any aminao imenao amin'izay ely a imenao ely a alefaso amin'izay ny fahagagananao re mba iandrasanay amin'izay le fahagagananao mba alefaso amin'izay le zatra fitanao fa ho avy eo rehefa ina ty teneninao ty zay da natanio jesosy any aminazy manontany ina zany teneny Elia zany adverserany zany Elia zany dia fantany daholo ny zatra teneny Elia avenana ny mpifahavalo rehefa tsy mifankafantana zay zao mahafantatra ny devoly a hainay daholo ny miaramilany izy ny venana rehefa tsy mahafantatra ny Elia venana ny adversaire rehefa tsy mahafantatra ny fahavalony ianao ve hiady raha ohatra ka tsy hainao ny fahavalonao fa matoa izay miady fantatra ny fahavalonay ary tiazako moa tsy nafantatra ny Elia tena izy otifanina fotsiny reo devoly dia mpandainga sady rainy lainga jereo io nanaovany ianareo mpandainga rainy lainga mifamitaka zao nefa kitsika nefa tena jesosy ange ka mpiara miasa amin'ny devoly avy any amin'ny devoly ange io zao efa kitsika ndray ny tenin'andriamanitra ianao ary teniny Ahosoa John 8:43-44 John 8:43-44 John toko favalo andininy fa 43 dia ny 44 zany nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo eto zany ny olona tsy mety mihaino ny teny Ahosoa mihitsy io teneny io a ny andriamanitra amin'ny lalan'ny fahotana hoe mody fanina mody tsy mahalala ohatra nareo ao totoko hatrano mody fanina tsy mahalala io nefa ny hainareo ihany ingeny izy fa zay le avinavina e petraho ny avinavina eo ihany toy izy atsika ihany ny teny ao anatin'izany nefa 9:7 ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao ahoana moa no mahadevoly ny rainao ara izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mety mitoetra amin'ny marina izy satria aminazy dia tsy misy marina raintsika ohatra amin'izay nanaovan'i Jesosy ianao ahoana mavy any amin'ny devoly any io efa nytenenina fa hoe zay miaraka mio Andriamanitra iavasy Ahosoa io a tsy manota intsony fa i Jesosy kosa ry miteny hoe tsy maintsy manota avy any amin'izy izany dikan'izany satria manohitra ny teny marina tsy mety mipetraka amin'ny marina mihitsy izy jereo amin'izay eo ataony hoe aporisianareo tsisy an'izany marina zany tsy misy an'izany lavirary zany tsy possible aminareo mihitsy izany tsy possible aminazy satria izy efa mpiara-miasa amin'ny devoly avy any amin'ny devoly izy lozika be ny ataony dia ianao koa manoto oatra anazy dia ianao koa amin'izay tsy tonga saina ianao iny tsy tonga saina ianao zay olombelona miaraka amin'i Jesosy ianao ny tsy tonga saina fa ny soatra masina efa mahitsy be mihitsy miteny fa avy any amin'ny devoly io ianareo avy tany amin'ny devoly ianareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mety mitoetra amin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy raha miteny eny aho hoe ozy ny teny io Andriamanitra hoe aza manao tentsony zay zao no izy zay fa i Jesosy le miteny tsy marina kosany i Jesosy zay miteny zavatra tsy marina kosany dia miteny hoe manotaka ambony fa mibebaka rehefa avy eo zay eo amin'izay zany famitana nataon'i Jesosy taminao avy any amin'izy izy ny dikan'izany satria ny teny marina hoe aza manao tentsony John 8:11 zao avaka itsika ny teniny dadayavahy John 8:11 teny Ahosoa
Jaune 8:11. Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manameloko anao mandeha any, ary amin'izao sisy zao aza manota intsony. Dia zany le teny nomeny Yahosoa an'ilay olona zay hoe amin'izao sisa manaraka zao miteny aminao mihitsy hoe aza manota intsony ianao. Dia zany ny teny famarinana zay, aza manota intsony. I Jesosy kosa nary miteny hoe maha-olombelonao dia tsy maintsy manota ianao ka. Tsy misy an'izany lavorary zany ma tsy maintsy manota ianao. Fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo. Aiza misy ten'Andriamanitra miteny an'izay? Ny famelan-keloka dia indray mandeha no nomena anao dia tsisy tsony taorianan'iny. Izay hoe raha mibebaka ny olona dia mahazo famelan-keloka izy dia aza manota intsony aorianan'iny. Tadidio izay teny zay. Raha nanao ny tsy mety ianao dia mahazo famelan-keloka ianao fa indray mandeha. Ary mipetraha ianao amin'izay. Io zany fianao zany tena tsy hisy kianina mihitsy voalazanao. Fa raha ohatra ny nisy kianina tsy niteny an'ity teny ity fa mba lasa koa nanao nataoko tany. Fa tsy hisy kianina zany Elia zany, mitovy amin'ny dadany izy. Dadany Yahava. Ary ilay zokony izay tiany naniraka anazy, Yahosoa. Tsy misy tsiny ireo Andriamanitra anankiroa ireo. Dia tahaka izany koa Elia, tsy hisy tsiny tahaka anazy. Fa raha nisy tsiny izay tsy hitondra ny tenin'ny dadanay sy zokinay, ina moa no teneneko izay raha zany misy tsiny mpanota ihany koa. Fa tsy hisy tsiny izay tahaka anazy naniraka anay, voninahitra anazy mianaka mandrakizay. Tianay be mihitsy ny dadanay, tiany Elia be mihitsy ny dada Yahava sy Yahosoa. Bizo be. Zany manao bizo ny Andriamanitra. Tiana ve tsy ho atao bizo aminao e? Zany ma devoly ny devoly tsy tia manao bizo ny Andriamanitra marina izy. Fa ny avy any amin'ny lanitra lanitra manao bizo an'ilay naniraka anazy. Mily foa mihitsy ny azany. Ho an'ny dadanay malanay Yahava sy Yahosoanay. Voninahitra anazy mianaka mandrakizay. Jereo amin'izay sary. Za koa tsy manamerika anao izy Yahosoa. Mandehana ary amin'izao sisy zao aza manota intsony ianao. Jereo amin'izany sary zany. Aza manota intsony. Efa ianao tia nampanotainy impiry. Zany no pirofo fa tsy izy ilay miaraka aminao. Ny rana devoly ilay tomponao io. Tonga ho any andravana an'izay. Tsy ekena intsony. Ampy izay 2 taona nandefasana olona any amin'ny elo izay. Fa rehefa tsy teo any amin'ny lanitra lanitra dia dalalao ny ianao. Aza mandeha rehefa tsy tendeha fotsiny ianao fa tsy azonao sakanana intsony no marina. Ary aza manakana sao ahita tantara amin'izay aoriana izao. 2 taona ianao nanipy olona any amin'ny elo foana. Tsisy manaiky an'izany intsony. Ary ny tompon'izao fampianarana izao mihitsy tsy manaiky. Ilay miteny hoe aza manota intsony. Izay tompon'izao fampianarana izao. Ilay Andriamanitra miteny hoe za ilay Yahava tsy tia fahotana, tsy mihaino ny mpanota. Tsy foekory ny tanako fa tena lava tsara mihitsy ary mahavonjy. Ary tena mahavita fanavotana ho an'io. Ka aza manao foana mihitsy. Dia efa lazaina aminao mihitsy izany. Fa tsara izany Yahava sy Yahosoa zany. Faratampony tsara izy. Ka ny teny izany dia mazava be hoe avy any amin'iza zany i Jesosy ity. Avy any amin'ny devoly izy. Miasa amin'ny devoly izy. Manipy ianao makany amin'ny elo. Nataony mpanota foana ianao. Nefa dia izay mpanota dia avy any amin'ny devoly vao nivakitsika teo foana izy. Ary matoa izy mpanota avy any amin'ny devoly izy. Ary izay niaraka tamin'ny rehetra nanota avy any amin'ny devoly izy. Ny dikan'izany mazava ho azy. Aza miteny hoe ka manao fagagana kosa izy. Fa izy amin'azy fa tsy manao fagagana ny devoly. Andao vakitsika tsara ny soratra masina fa tena mpanao an'izany fagagana izany mihitsy raha izany devoly izany. Korinthiana Tessalonianina 2:2 andininy 9 sy ny 9 vakitsika amin'ny anaran'i Yahosoa. Tessalonianina 2:2 andininy 9 sy ny 9. Ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'i Yahosoa tompo amin'ny fofonay ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Ilay mpanota zany teresahana aty. Ny fiaviny le iny. Fa le iny, le ty zany dikan'izany. Devoly zany tsy amboniny zany. Tsy mila atao ianao ny devoly. Le ty hoe lasa lahy makany. Devoly tsy atao hoe ianao.
entoentreo fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra. Any hoe devoly satana zany tena mampiasa famantarana ary mampiasa fagagana famandainga lainga iny avy any amin'ny devoly iny satria ny devoly ny tompony lainga any hoe ny fagagana zay ataonao zany fagagana lainga sy fitaka daholo. Ka anao aza miteny ka izy kosa ngena vitananao fagagana sy gaza ka ngany devoly tsy maheno zany amina tena vendrina be nao ary tena taraiky be nao raha tsy maheno zany fa dia mpahafantarina am'zay hoe maheno zany mihitsy raha ny devoly zany. Orofon'izany dadarabe mavita manao ny rehetrarehetra io koa fa mpanota daholo mivoaka avy eo, mpanao ratsy daholo. Fa zay atao amin'ny Yehosoa kosa tsy izy manao ratsy tsony ary nanenina zay nanao ratsy indrindra ka nanambany any Yehosoa fa tena mifafany-kio zay vao tena hoe manakatra ny kio fa tsy mifafany kio takariny ty kio ty ahoana ny azahoanan'io fa ny aza mba miady amin'izany Yehosoa zany fa zany na toe tsy fisangy zany tsy azo sangina zany Yehosoa zany. Mahafinaritra ny fiarahana amin'ny Yehosoa ary tena famonjena olona mihitsy zao ataontsika zao, famonjena olona ary zany ny tena asan'ny Elia zany mamonjy olona, mamonjy fanatsy ho faty aza manaiky vonoany Jesosy tsony manao antso avy Elia amin'ny olombelona maneran-tany zay mandrea manaraka amin'ny internet. Be nareo ny manaraka ao ny mankala ao koa nefa ny tena mankasitraka ary mity ary mitady famonjena angile dingana mbola tsy sa tovy be sy ny maro ihany io manapa-kevitra dia tsy mila fandray amin'ny hevitry ny olona tsony fa tapao ny hevitra ao ianao no mandray ny décision-nao fa tsy olona, tsy enteranao amin'ny olona koa ny décision ny fiainanao. Rehefa ianao ny tevontsena tapao ny hevitra ao fa aza miandry ny hevitry ny vadinao na ny zanakanao na ny rafozanao na ny fianakavianao fa ianao mieritrereta ny lalakalenao zay amonjenao ny tenanao. Aza miaraka amin'ny Jesosy tsony na Jesoa miala amin'ireo, aza miaraka amin'ireo tsony moa fa mpiara-miasa amin'ny devoly io, mpandefanao any amin'ny fahotana, mpanipy anao any amin'ny fahotana, mpanipy anao any amin'ny helo. Direkta mihitsy ny tenin'ny Elia, aza miaraka amin'ireo tsony nanipy anao any amin'ny helo ireo ary akotsiny neny ohatran'izay ozy nareo fa lany kiady rehefa tsy nenanafaka tamin'ny fahotana efa hatramin'ny elo ireo aiza tsony ny avy tany an'izany. Ary amin'izao izy miteny hoe zay koa efa tsy mpanao teny tsony hoay zany lainga be ko ny mitomano mpanotatra amin'izay. Ino zao lainga be atao zao ndray naprisiany Jesosy ndray hoe mbola anao an'izany ndray mbola sy tonga saina ihany. Roa arivo taona tsy afaka amin'ny fahotana nareo porofa mpanotanareo ny dikan'izay. Le Andriamanitranareo mihitsy ny mpanota ny dikan'io ka manahaka ny dadanareo nareo. Dadanareo Jesosy sy Jehova izy mpanota ny pisoloky io koa nareo fa mpandainga oatra anazy mpanota oatra anazy manahaka ny dadanareo nareo. Fa ny dadanay kosa ny aiava tsy mampanota tsisy ota ho aminy ary ny zokinay Yehosoa trany dia tsy afaka amin'ny fahotana ary tsisy ota mihitsy ny eo aminy manahaka anazy automatique izay atao amin'ny Yehosoa. Tanao zay tsy mampitovy eo. Ary aza miteny mitovy io hoe azafady mbola teny demony ray koa zany. Ahoana moa ny ray manafaka amin'ny fahotana lasa tsy manota intsony Yehosoa zay. Ahoana Yehosoa no ampitovianao amin'ny Jesosy zay mandainga velona hatramin'izay izy nampanota olona dia tsy mendra reny antsika ndray zao tsy manota. Andriamanitra zany devoly be mihitsy ny saina ao anatin'izy. Roa arivo taona nareo niady ho mpanota anatin'ny firananareo any mitomano mpanota. Esaky ny sabotsy lady areo lasa mivavaka dia mangataka famelan-kevitra satria mpanota nanao ny fahotana no mikalatsiny Jesoka kasoma sabotsy lady mibebaka dia miverina foana le même refrain. Porofon'izany ny teny mpitondra fivavahana nareo mihitsy ny teny taty aminay taty tao anatin'ny fandarana mazava be fa tsy maintsy manota satria tsy lavorary ny olombelona. Ahoana ny mpitondra nareo mihitsy no miteny an'izany ary marina izany teny zany satria iainanareo le lainga sy fitaka sy ny fijangajangana sy ny faharatsiana iainanareo nge zany. Ka rehefa mba fantatrareo kosa marina mbola hiaro an'izany Andriamanitra tsy izy zany ve ianao mba hainao tonga saina oarovanao ve le zavatra tsy mety ho atao inona zany ty tenin'Andriamanitra ty. Leo ianao milaza fa mivavaka ho atao inona zany io. Mampieritreritra ho atao inona zany ty soratra masina ity ho atao haingo paosy
sao ampanaovina anaovanao inona aminao mba mieritrereta ianao e niendry mahitany loza ka mery de dala mandrosika vo mifarana teo aloha ny teniko fa tena ampy zay teny zay mazava ny toko sy andininy meko anao fa zany Jesosy zany de mpiara-miasa amin'ny devoly mba tonga saina ary nanipy ianao nakany amin'ny eny meko ny toko sy andininy mazava tsara ny teny meko anao teo de raha tsika mahita zany sary zany ianao raha mahay an'izany fa tena iainanao nge zany e taiza koa nisy fiangonana miantso Jesosy ka misy afaka amin'ny fahotana tao ny hoe mody mamorona afaka de misy mihitsy ka zay le mpandainga ho a sady mpandainga ny ray nylainga roa arivo fotoana mandainga tao foana ka lozika be raha misy ny mamantany de mody mamadika paly tao fotsiny hoe zay koa nga manota intsony fa ao anaty eo nefa mahafantatra lay fanahy ao anatinareo zay anareo mahafantatra fa lainga zany kamo fa ny vavanao mipentsipentsiny eto mba hamalinina ny fahamarinana de miteny hoe zay koa tsy mpanaote intsony fa lay fanahy hiarany atezerin'Andriamanitra ny fitsarana izy koa zany de mamaly anao mihitsy miteny hoe mpanoty ianao kambony fa tsy marina zany vavanao zany oka zay ny fiadivana amin'ity fanahy mba mitady famonjeny ity e mba avonjeo le fanahy fa aza ty teny aleo le fanahy mba hovonjena ho any amin'ny eo soa fa ampy zay fanipazana fanahy ny amin'ny herina ataon'le Jesosy ny mpitondra fivavahany io mahitsy mihitsy ny amin'ny teny efa akaiky loatra ny fanapitenanareo olombelona ka de miteny am'izay fa tsy ho zakanareo zahatra ho avy eo mantsy zay ny aton'izao teny mandeha zao hoe mahitsihitsy am'izay mihitsy ny fa ela loatra ny fanavotana ary tsy ho hitsy aminareo de hitsy am'izay tahaka ny dokotera manasitrany hoe tia aretina vavy am'izay nao atao bistory didina dikan'izay rehefa marary atao opération tsisy miteny hoe ao no fa tany de apatorina de didina de afaka de vita afaka ny aretina sitrany ianao zay zao ny atao zao hatrany de sorona ny tsy mety de andao manatona ny eosoa am'izay fa tsy manatona ny Andriamanitra mampanota foana sady misandoka tsy niantona teo miazo fijaliana zany iny fa mandainga velona fotsiny ny niantona teo miazo fijaliana de le niteny hoe aza manota intsony fa lay tsy niantona teo kosa mbola mampanota foana izy nefa ny ten'Andriamanitra hoe zay mpanota de avy any amin'ny devoly Jesosy nampanota anao foana izy mihitsy nge zany ny avy any amin'ny devoly ny dikan'izany Andriamanitra tsy izy avy any amin'ny devoly iny fa mba tonga saina ianao porofon'izany jerevo ny ataonao manota foana ianao mandrak'androany tsy mijanona ny manota amin'ny teny raha tsy mijangajanga na ianao nanovany anarana hoe iayava lasa Jehova i na hoe iayava lasa Yahvé na hoe Yahoshua lasa Jesosy na Jesosy efa fahotanana zany efa trano misy nge ny fahotananao de ianao manao raha tsy akijanona io am'izay mba mieritrereta ianao mba tonga saina endreo mahita ny loza ka mery de manatona ny Elia fa ny adala mandrosika vo de mitsipy any amin'ny ely fidio zay tianao zay no mahatonga ny Elia manao antsoavy manerana n'izao tontolo zao manao antsoavy ny Amerikana manao antsoavy ny Alemaina ny Frantsay ny Anglisy ny Breziliana ny Portugais ny Inde zay be de be ny sinosy rehetra zay fa ny tena lohara moa reny teneniko satria reny no milaza tena mpiara-dia amin'i Jesosy reny ampy zay ny famonona fanahy adalalana nareo raha mbola hiaraka amin'io Andriamanitra tsy izy efa voaprofety tsy izy io nareo adalalana ianareo efa nanoro azay efa nampianatra azay efa ny teny marina taminareo azay tatazo am'izay ny valin'izao zavatra zao ariana kely eo azy zay le hoe melohany amelezany dada Iava de tsy maintsy miteny izy aloha ary efa niteny ange zany tsy afaka hiteny nareo ianao kosa ke tsy hiteny efa niteny za fa nareo tsy nety ny aina zay kosa ny marina zay maninona ny olona be de aveo miazakazaka makaty amin'ny Yahoshua azo ary miandry batisa fenao ny miavinavina anao aporiseny mpitondra fivavahana manipy any amin'ny hery io de mbola manakeo aporisen'ireo ihany efa lazaina fa mampanota anao nge fa saingy tambatambazany hoe riava malala ho amin'ito de intoko anao de roboka de anao mienany aza miditra am'izany rehetra ampy zay ndao am'izay araka amin'ny Yahoshua manapa-hevitra am'izay tena mianao antsoavy rehetra am'izay hoe fotoanany fiverena ty amin'ny Yahoshua zao aza manaiky tsony ny endry mahita ny loza ka mery manatona ny Elia ny adala kosa mandrosika voa manatona ny Jesosy de mitsipy any amin'ny ely zay tianao am'izay fidio mahitsy be ny teny ary tena fitiavana ho azy zay teny meko anao zay tena tahaka ny sabatra maranitra roa lela zany teny zany manindrona hatrany amin'ny fahampisarana nena sy ny tsoka ary ny tonona sy ny fanahy
zay mihitsy anjaranao mandinika lalakale ianao am'izay avelona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra tahaka ny sabatra roa reny tsy natao hitsitsy anao io tenin'Andriamanitra io zay moa misy an'izay teny zay tokoa any bokyny Hébreu 4 fety zao jerekely référence aty anaty baiboly ndratsika fa ela dia ela tsy nikidika baiboly ny tanany Elia dia tsy maintsy mba miverina kely tsika na le baiboly zay mety mahireo tsy mba nikasianao mihitsy ny zay vaketsikizy Hébreu 4 12 12 vaketsika zany Hébreu 4 12 fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no sabatra roa rely ary manindrona hatrany amin'ny fahampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo hay mahafinaritra be zany teny zany tena mahatsirany e zany mamantatra anatin'ny fo ny saina sy ny eritreritra fantariny io tenin'Andriamanitra io raha voatsindro ny teny dada iavainao zany dia maisan'nypepaka anisan'ny mampanotanao zao avy any amin'i Jesosy ianao mitandrina didy fony efa malagasy frantsay anglisy sinoa amerikanina zany hoe mampanotanao zany ny Andriamanitra nao trinité na hoe monotéisme mampanotanao daholo zany tsy misy marina nge zany ianao nampandoavina mpafolo-karena io efa fahadisoinao anao daholo zany mahatonga saina zay ny teny fa dia mirary soatsika rehetra samitainao soa ny fampianarantsika manaraka dia ny zava-misy eo amin'izao tontolo zao hiditra amin'izay indray tsika zany ny zava-misy eo amin'izao tontolo zao jerevantsika daholo ny zava-misy mandeha amin'izao tontolo zao ina ny tranga eto amin'ity zao tontolo zao ity jerevantsika ny zatra efa mitranga aloha mijerevantsika dia ho teneniko anareo inona indray le hitranga efa avelany eo so amin'ny teny dia miteny fa rehefa tsy avela amin'ny teny dia kombona ny vavany ary tsy miteny tsony izy zay izy ka zany hoe tsy hitenin'inareo fa tsy nampiteninana ihany koa nie fa dia mijery ny zava-misy tsika hoe inona ny efa misy ary inona ny mbola tsy nisy fa efa hisy indray zay reo jerevantsika ny amin'ny fampianarana manaraka atsika arifa afaka marana ny teny ho tahiny eo soany atsika rehetra arifa afaka tsika dada Mariavao efa mitsanga ny Elia ary tena mitsanga ny Elia ary efa tena mampiseho ny famarehana amin'ny olombelona eto amin'ity tany ity zay nanoranao aho hoe ambarao ny teny Elia fa zay mihitsy ny antony isinjany atao hoe Elia zany mitondra ny voninahitra anao dada malala Iava afo mandevina dada Iava tahio aza ny teny mba ho fantatry ny olona fa tena fitiavana ny anton'izao teny zao ary fanaporofona farany melo ny fandringanana zay efa mandeha miverenaingana rehefa mbola teo vonjena fa efa tsy voasakana intsony ny loza mely ny tany ny lozanjoan'ny tany ny fahoriana anatototra ny tany ary ny fangirifirina zay angeja ny tany loza ny mahazo ny tany fa tena mivembena izy ary tena tahaka ny mamo izy tsy hitany olona tso zay atao amboniny dada Iavao efa mandeha zany vaninandro zany zany ny anton'izao fampianarana izao miantso ny olona rehetra eto amin'ity planeta terre ity zay teo vonjena tahaka ny tamin'ny andro Noa zay teo vonjena dia manatona anao manatona n'ilay samy fiara manatona ny Elia ho any amin'ny lanitra lanitra meo sainan'ny olona andrea zany teny zany dada malala Iavao ary vonjeo ny olona Jehosoa fa mba te ho vonjena ngeny maro e ampio izy ary metosika Jehosoa ataovy mandrea zao teny zao ianao mahafantatra ny fomba monjenan'ny olona hainao zany manana ny fahefana rehetra amin'izany ianao Jehosoa zany mahatonga mangataka hoe ataovy ny olona zay ho any amin'ny lanitra ny fampianaranao anatin'ny YouTube io fa aona miatrahana ny fampianarana aona andefasana ny teny rehetra zany ny angatahany Elia efa ao ny teny efa napetraka ao ny teny ary mangataka za avy any aminao Jehosoa irao ny olona zay ho any aminao hijereny io fa zay ho any aminao tsy mba metraka fahantaina zany fa vao maheno ny tenin'ny Elia izy dia tany miazakazaka izy ho atao batisa
dada malala iay avasy eo soao efa ntombotra loatra amin'ny fotoana araka ny teninao amafiso ny famonjenan'ny olona rehetrarehetra so raha betsaka dada mariava amin'ny anarany aho soa afa ihany dada malala ny famonjena amen dia izay ny fiarahantsika indray ny tamin'ny teny io tia mirary soatsika etra samotainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray veloma atao azy